Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fasify. Ny fibebahana hatrany no loha hevitra lehibe izay horesantsika, loha hevitra lehibe horesantsika. Ny fibebahana, inona ny fibebahana? Miala miota. Inona ny fiekekeloka? Mahatsiaro tena fadiso nanao an'ilay faratsiany, ary rehefa nahatsiaro tena fadiso, miaikeloka dia mibebaka. Ireo anankiroa ireo koa ny atao hoe misy ifandraisany amin'ny atao hoe fifoazana sy fanavaozana zany izy io, ka mifandray ireo loha hevitra ireo. Ao aorianan'ny fifoazana dia misy fanavaozana. Inona ny atao hoe fifoazana? Ny fifoazana dia mitaitra tamin'ny torimaso ara-panahy, miala mahatsiaro fa ao anatin'ny torimaso ara-panahy, zay ny atao hoe fifoazana. Fa ny fanavaozana dia drafitra vaovao, entina miarina indray, entina manatsara ilay fomba fiaina tsy nety. Dia aloha ka misy ifandraisany ny fifoazana sy fanavaozana ary ny fiekekeloka sy ny fibebahana. Ny fanahy izay mivelona amin'ny finoanan'i Kristy dia tsy haniry afa-tsy ny hahalala sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy izay mivelona amin'ny Kristy dia tsy maniry zavatra hafa afa-tsy ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrak'Andriamanitra raha ohatra ka tanterahana amin'ny asa, ny finoana miaraka ireo tsy misaraka. Ny finoanan'Andriamanitra sy ny asa. Inona ny atao hoe finoana? Ny finoana dia ny fanekena fa misy Jesosy mpamonjy, Jesosy namonjy any an-danitra, mamela ny helokontsika ary ho avy indray ka handray antsika. Zay ny atao hoe finoana. Zavatra tsy hitan'ny masontsika zany, zavatra tsy azo tsapahin-tanana, kanefa ekena fa misy. Ary io fanekena an' Jesosy, io finoana io dia tsy maintsy miaraka amin'ny asa. Inona indray le asa? Inona le asa? Ny asa dia tsy inona fa ny fankatoavana amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Tsy maintsy miaraka ireo. Hoy ny soratra masina any amin'ny bokin'ny Hebreo any manao hoe fa maty ny finoana raha tsy misy asa. Inona moa ny hevitra zany? Tsisy dika ny finoanan'i Jesosy raha tsy porofona amin'ny alalan'ny fankatoavana. Ary zany no nahatonga an'i Jesosy hiteny ao amin'ny Matio amin'ny Jaona 4:5. Haitsika rehetra manao hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny finoana sy ny fankatoavana dia midika fa tafaray amin'ny Kristy. Manaiky an'i Kristy isika ka mambabo ny fo izay notarian'i Kristy ny fahamarinana. Io fahamarinana io dia tsy fahataitairana fotsiny fa tena zavatra lalipaka any anaty. Tandremana zany ny atao hoe sentimentalisme na enti-po amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Be dia be ny tratran'izany. Ka rehefa manao fijoroana vavolombelona témoigner azy na mihira dia ohatrany hoe eo mihitsy ny tena ny entanentana eo. Tsy misy maharatsy en'izany. Fa ny fanarana an'i Kristy dia tsy fientanam-po ao anatin'ny fotoana fohy. Fa ny fanarana an'i Kristy dia fiainana tsy miova mandrakizay. Fomba fiainana. Mety mafana fo, mety miteny mafy. Indray zany le atao hoe tempérament. Samy manana tempérament ny olona rehetrarehetra. Fa na manana tempérament mafana ianao, na tempérament mangatsiatsiaka, toe-po mangatsiatsiaka, dia mitoetra amin'ny fahamarinana. Misy manko karazan'olona tsy fantatra mihitsy atao hoe tena manara-dian'i Jesosy raha tsy le mirehadrehatra sy le miteny mafy sy le manao zavatra mirehadrehatra. Tsy misy maharatsy en'ireny, kanefa Andriamanitra koa tia ny filaminana. Andriamanitra tia ny filaminana, zavatra milamina, tsy voatery mirehadrehatra fa afaka atao amin'ny zavatra tsotra sy malemy kanefa ankasitrahan'Andriamanitra. Misy le atao hoe extrémiste ihany koa, mpandray an-tendrona, tandremana koa io. Indraindray taitaitra eo ny olona anankiray, ho avy zao mety ho avy ny voalohany taona dia taitaitra eo dia manao zavatra hoe azao ny ataontsika, azao ny ataontsika. Tsy misy maharatsy en'izany fa ilaina ny manana toe-po mitovy milamy mandritra ny fiainana. Io toe-po io dia tsy inona fa ny finoana sy ny fankatoavana.
mitoetra ny finoana sy ny fankatoavana. Ny fivavahana Kristy dia tsy manao ireo izay mpanaraka azy na mitratrevatreva sy tsy mahalala fomba. Tandremana koa io ndraindray tratrevatreva be, io le nyteneniko tereo hoe tempérament, mitratrevatreva be dia iny ny tena hoe mahafinaritra mientanentana. Ary ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao dia tian'io manentanentana io, ka raha vao le mpitory-teny tsy manentanentana na le zavatra tsy manaitaitra dia tsy mety amin'ny tandremantsika. Misy anankiray koa le hoe tsy mahalala fomba, impoli, tandremana koa. Ny mpanara-dian'i Kristy dia mahalala fomba, mahay manaja ny hafa. Ho tafatoetra amintsika izany hafatra izany. Andeha averina kely ary tsy mandray antendro ny mitoetra mandrakariva ao anatin'ny fahamarinana ary mahalala fomba sy tsy mitratrevatreva. Zany mpanara-dian'i Kristy. Ho tahiny ianao ary tafatoetra aminao zany hafatra sarobidy zany. Hivavaka isika. Sorato mitsara noho ny hafatra nampitainao aminay. Fifoazana sy fanavaozana, fiakekeloka sy fibebahany toetra takianao aminay. Ampio zay Jesosy mba hanana an'izany toetra izany. Io ny mpanaraka ny fandarana sitrany ny marary rehetra, omeo fanantenana ny kivy sy ketraka amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.